malaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy foana. Ary tamin'ity taona ity dia niarahana manokana amin'ny mpiara-miompatroka maromaro, anisan'izany ny mpanazava, anisan'izany ireo vehivavy mpanjara eo anivon'ny folie, anisan'izany ny agence ny système Nations Unies izay mikarakara vehivavy, anisan'izany koa ny fikambanan'ny vehivavy sembana. Dia ny lohahevitra moa amin'ity taona ity dia hoe vehivavy mandray andraikitra, tokony andraikitra feno fitovily lahy sy ny vavy, ka rahantsika mahita fa rehefa mandray andraikitra tokoa ny vehivavy manomboka aminareo tanora izany dia hita hoe misy ny fanabeazana azontsika vehivavy amin'io adiditra andraikitra raisitsika rehetrarehetra ary tokony ampiroboroboana foana zany izay hoe fandraisana andraikitry ny vehivavy izay amin'ny sehatra isan-tsokajiny avy. Tenako zao dia vao avy niverina avy any Kinshasa nisy ny forum eran-tany ny vehivavy francophone dia anisan'ny tsoakevitra mivoaka tamin'izay hoe tokony zany ary tokony ampiarina eto anivontsika koa ilay izy hoe ny fanabeazana ny zazavavy dia tokony ho maimaimpona hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo taona satria rehefa mianatra ny zazavavy, rehefa mianatra ny nahazo fianarana ny renim-pianakaviana dia afaka mitondra an'izay famparosoana izay ary miara-misy lahy ny lahy sy ny vavy amin'ny tenenintsika foana amin'ny hoe approche genre. Tahaka ny ahoana ny tany fandraisana anjara ny vehivavy raha ho an'ny fifidianana tanàna? Ny tale lehibe-ana département taloha dia maro ny vehivavy, misy enina ny vehivavy, marina mbola hoe tsy atsasa manina fa ny chef-na département enina ireo dia anisany miasa tsara indrindra eto anivon'ny fiadiana Antananarivo izay mampiseho an'izay fandraisana andraikitra izay. Ary ny tenako moa marina fa hoe vao nitendrena ny PDS fa hoe teo aloha zany secrétaire général efa alefitry ny ben'ny tanàna ny tenako ary vice-président délégation spéciale zany rehetra dia mampiseho fa vehivavy dia afaka mandray andraikitra amin'izay toerana rehetra izay izy.